Bavaka atsika raha ny tsara indrindra any an-danitra ao misaotra anao, mankalaza anao, manome voninahitra anao natratra an'izao maraina izao indray aho. Misaotra Jesosy ny famindramponao, misaotra Jesosy satria mandrotsaka aminay manjakariva ianao, ny fitahiana, ny fifaliana. Ary ihany koa Jesosy raha nandratra anao eto dia mangataka ny fanahinao masina, iteny ny fanahinao masina hanambara ny sitraponao. Foandro rehetra tsy avy aminao Jesosy, ny ranao Jesosy andrakotra an'izao vidéo zao, ny flesy rehetra, ny sakasaka nataony Satana rehetra dia efa tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny ranao manodidina Jesosy an'izao toerana zao, ny ranao manodidina an'izao telefonina zao, zao chaîne YouTube zao Jesosy, misaotra tompo. Alléluia, amen, amen. Mezaka mandefa ny vidéo fa tapatapaka be. Alléluia, kanefa ny tompo dia tsara. Alléluia, alléluia. Ny teny fanahy masina ambarandroany zany dia le hoe fanahy dia Iray ihany, fanan'Andriamanitra dia Iray ihany. Ilay fanahy masina tsy iza fa Jesosy. Fa ny fanomezam Pahasoavana izay omeny no zarazaraina samy hafa. Ny fanomezam Pahasoavana dia samy omeny tompo tsirairay ho an'ny zanany. Amen. Ary ny fiasany dia tsy takatra ny saintsika olombelona eritreretina. Amen. Dia raha antsika zany tafalatsaka miteny ohatra ny olona anankiray zany, anazava tsara ohatra hoe ny olona anankiray ampiasainy fanahy masina ka tsy mitovy ny fampiasa ny fanahy masina aminao, dia tafateny ny olona ianao dia lasa miteny ratsy ny fanahy masina. Zay le hoe aza miteny ratsy ny fanahy masina hoy Jesosy, fa raha miteny ratsy eo izy nareo dia mbola azo famelan-keloka. Fa raha miteny ratsy ny fanahy masina kosa ianareo dia tsy azo famelan-keloka mihitsy. Satria zany ny fiasan'ny fanahy masina tsy azontsika atao anatin'ny bloky anankiray hoe anatin'ny fisainantsika olombelona, hoe tsy mitovy amiko izy satria za ohatra tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra dia tsy fanahy masina ny eo anatiny ohatra. Na ohatra koa ohatra hoe ny fiasan'ny fanahy masina aminao hafa dia hafa ny ampiasain'ny tompony anankiray, mety tsy hitovy mihitsy. Misy ary ny olona anankiray itenenan'ny fanahy masina mampiasa menaka ohatra anasitranana olona. Misy ny itenenan'ny fanahy masina ohatra hoe mampiasa ohatra hoe le ohatra hoe ampiasanao anatin'ny ianao mivavaka zany dia ny fanahy masina miteny hoe makasira ohatra. Ny fiasan'ny fanahy masina zany zay le hoe ny fihevitra Andriamanitra tsy mba fihevitrareo. Ka raha antsika zany miditra amin'izay zavatra zay ohatra hoe mitsara, satria lasa tafalatsaka mitsara ianao amin'izay fotoana zay. Raha fa tafalatsaka ianao mitsara ny hafa, satria hoe tsy zay ny tenen'ny fanahy masina anao dia hoe tsy avy amin'ny fanahy masina io. Marina fa misy ny sandoka tsy mandany zany, marina fa misy ny sandoka. Alléluia. Fa misy kosa ny fanahy masina mihitsy mirevele an'le olona. Amen. Misy zao na mpanompon'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra zao iseho amin'ny tompo makany an-danitra ohatra, fa mbola miteny ohatra ny anaran'i Jehovah. Misy anefa nirevelen'ny tompo hoe tsy anarany, tsy tenenany, tsy anarany ny anarana Jehovah. Kanefa kosa zany raha ianao miditra amin'ilay izy dia mitondra, lasa hoe mitondra zany ianao mitsara ny hafa, mitondra ady fifandirana ao anatin'ilay izy. Fa ny tompo ny fihevitr'Andriamanitra tsy fihevitrantsika olombelona. Alléluia. Misy mpanompon'Andriamanitra zao mihitsy mbola miteny zany anarany zany hoe Jehovah nisy, Jehovah rafa. Ka ny izy zany ny fiasan'ny fanahy masina zany dia samy manana fitondrany fanahy masina. Amen. Fa raha ianao zany miditra dia lasa ianao maka plasin'ny fanahy masina. Alléluia. Ianao maka ny plasin'ny fanahy masina. Zay nahatonga ny Paoly zay niteny hoe ianao zay tsy mihinana aza mitsara ny mihinana, ianao zay mihinana aza mitsara zay tsy mihinana. Misy zao ny tsy mihinana henakisoa, ny fanahy masina nge no manove. Alléluia. Ny fanahy masina nge miteny ny olona io fa na ohatra za entina hitory impiry ohatra, aza haninao io, aza ataonao io. Alléluia.
iny zavatra ohatra hoe anatina carton anankiray ny fanahy masina dia hoe ity zavatra navita Davida ny fanesany tamin'ny Solomona. Alléluia. Solomona dia nomena fahendrena. Solomona nomena fahendrena, fahalalana, fahazavan-tsaina. Izay indray ny dony azon'ny fanomezam-pahasoavana ny azon'ny Solomona. Amen. Alléluia. Zany hoe tsy azo fehezina amin'ny zavatra tokana zany ny fanahy masina hoe ity na dia tsy maintsy ity no arana fa kosa ny lahinana ianao. Ala fa Daniela dia voalaza ao amin'ny Daniela dia izy teo akaiky ny mpanjaka, tena hoe natokisan'ny mpanjaka. Izany hoe eo amin'ny plasin'ny fanjakana mihitsy zany isy an'i Daniela. Eo ndray koa ny fanomezam-pahasoavana nomena Andriamanitra an'i Daniela. Ka io zany na asa nananao na vola nananao ny ninona misy anao dia io nomeny tompo anao zany. Fa kosa entinao amin'ny fahamarinana sy fahamasinana, zay zany le izy. Entinao amin'ny fahamarinana sy fahamasinana dia amin'iny miasa ny fanahy masina. Fa raha ohatra entinao mikolokolona amin'ny zavatra hafa le asa omeny tompo anao dia dikan'izay tsy amin' Jesosy. Lasa entinao amin'ny zavatra hafa izy amin'izay, lasa satana indray mampiasa anao amin'izay fotoan'izay. Alléluia. Ka ny tiako hatongavana zany ny tiany fanahy masina ho tenenina dia le fanomezam-pahasoavana. Alléluia. Ny fiasan'ny fanahy masina amin'ny olona anankiray. Amen. Alléluia. Ka rehefa ny olona anankiray ampitenen'ny fanahy masina, aza tonga dia malaky mitsara satria lasa miteny ratsy ny fanahy masina ianao. Zay na tonga ny fahasaosadiseo ny teny hoe Belzebouba ny ao anatinao, lasa miteny ratsy amin'ny fanahy masina satria tsy fantana. Rehefa tsy fantatrao dia aleo mangina, aleo manontany an'ny tompo. Amen. Satria tsy hoe anao ihany no ampiasan'Andriamanitra, fa mety misy ihany koa hiasany fanahy masina. Misy natsoiny tompo hanao évangélisation, misy natsoiny tompo aminany, misy natsoiny tompo dokotera nasitrana, misy natsoiny tompo hanao délivrance. Io samy manana le fanomezam-pahasoavana fa tsy misy anefa mahavita tena fa natambatra miray amin'le asa. Amen. Alléluia. Zay zany no tiany fanahy masina ambara amin'izao maraina zao. Alléluia. Saorantsika ny tompo mbola hiverina eto aho hizara ihany koa ny faharoa ny teny nomeny fanahy masina. Amen. Tahiny Jesosy daholo tompoko.